Lamombitsaka i dada. Hoe pitsinjena aloka antsika androany. Aina mombitro ianao? Sambasamby izy izany, niova be. Ka fety depara kosa lerineny. Fety be zany androany. Fety be inona? Sakana Israinjery son rehefa avy io fa liananao ny lokanareo. Andray kosa dia aleonao resaka revirevy tokizay sakafo amin'ny vady aman-janakao. Zay aloha misy e, izay tsy faly afaka mandeha. Izany kosa ve mba rarina ry dada? Zany lohany, izay tiako. Tsy hainareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ny lahy ny loha vavy. Raisinao arak'izay mety aminao fotsiny ilay tenin'Andriamanitra. Mbola misy toy ange ny tenin'Andriamanitra hoe nareo lehilahy tiava ny vadinareo e, dia izany ataonao izany ve mba fitiavana? Sady ianao manao azy ho mpivavaka misotro toaka io, tsy hainao nga ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 5:9 hoe fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Tsy nareo ny ampianatra anahy amin'izany e, inona ny dingana rehetra tsy efa vitako tany am-piangonana? Sertifika ange no mikaoty any an-danitra fa fiovanao e, mieritrereta ihany. Fa tsy maninona nefa raha izay no tianao. Zay raika izy fa tonga dia teto ilay anana. Eny ary neny.